Salama daholo tanjona Ramiandatsony anarako ary mpampianatra pikaroka ao amin'ny Université an'i Fianarantsoa aho. Ny taranja misy ahy dia antsoina hoe Theoretical Ecology na écologie théorique. Taranja mampifandray ny matematika sy ny écologie io. Ohatra mikajy ny probabilité hahalany tamingana biby iray ao anatin'ny 10 taona. Tsy mbola be mpanao firy io écologie théorique io eto Madagasikara na dia anisan'ny taranja fototra ary any ivelany. Ny toerana tena mahafinaritra ahy dia toerana ahafahako mifantoka tanteraka amin'ny fikarohana. Toerana mampitsiry hevitra ary manampy ahy mamelabelatra ny hevitra. Matetika aho misitaka any ambanivohitra na any anaty ala na eny amoron-drano. Marobe ny olana amin'ny tontolo iainana eto Madagasikara ary tsy tokony avela ho an'ny écologiste irery ihany ny mamaha izany. Na matematisianina, mpanao lalàna, mpanao gazety, mpampianatra sy ny sisa dia afaka mitondra ny anjara birikiny avokoa.